talata 5 aogositra taona 4 miaraba tokilasy tompoko vavy ary manasanao anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny TV+ Madagasikara grâce andretsy toerana miarabanao. Miarabanao Abraham Razafi miarabantsika ny tokatrano ihany koa manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny TV+ Madagasikara amin'izao alina izao. Vaovao nisongadina ho an'ity androany ity teratany sinoa iray no sarin'ny gendarmerie pirenena nanana volamena tsy nisy taratasy ara-dalàna tena mamory ivato saika ondrana ny Dobay reto volamena reto milanja 7 kilao mahery sy miendrika laingo miisa 8. Tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa eny amin'ny anteniera pirenena. Tapany faharoa amin'ireo lohatenim-baovao onjam-peo roa tsy manana taratasy fahazahoan-dalina no nakato ny ministerany serasera sy kolotsaina atao Soavinandriana fahita lavitra 5 tao an-toerana ihany koa no manana taratasy fahazahoan-dalina saingy lany andro ka nampanatsoana teny amin'ny birao ny ministera. Nivaly ny fifaninanana 5 ireo mpiadina voaray mpianatra mpitsara ao amin'ny ENMG ao anatin'ny lalam-piofanana momba ny ady fanaovana amin'ny fanjakana 4 ireo mpifaninana mitovinauty tao anatin'ity fifaninanana ity. Araka efa natsitika namana Abraham Razafi tao anatin'ny lohatenim-baovao tapany voalohany dia teratany sinoa iray no sarin'ny gendarmerie pirenena nanana volamena tsy nisy taratasy ara-dalàna teny ivato. Saika ondrana ny Dobay reto volamena ireto izay milanja 7 kilao mahery ary miendrika laingo miisa 8. Araka ny ango vaovao voaray ihany koa dia inona nisy olona miasa ao amin'ny seranam-piaramanidina ivato miara-miasa amin'ity teratany sinoa ity amin'ny famoahana ireto volamena ireto eto Madagasikara. Voalaza fa mety hampiasan'ny sambandrarahany fahantseranana na sampandraram-panjakana hafa mifandraika ny seranam-piaramanidina eny ivato izany piray tsy kombakomba izany raha nitatitra hoentin'ny Amamtina Andriambola sy Omega raha ny avitsaona. Teratany sinoa iray mitondra ny anarana hoe Kiosha Onana no tratra ny vondron-topatriny ny gendarmerie pirenena Antananarivo ny 17 aogostra 2022 teny mamory fokotany amin'ny commune Ivato district Anambohidratrimo raha nitondra volamena miendrika laingo tsy nahitana tota taratasy ara-dalàna. Araka ny vaovao voaray dia voalaza fa nikasy ivoaka ny Madagasikara tamin'ny alala seranam-piaramanidina iray sa-pirenena Ivato ilay teratany sinoa ary ainga ho an'ny Dobay. Nataony fanaraha-masina ifisavana azy ka ahitana laingo volamena miisa 9 teny aminy. Taorian'ny fandajana sy ny fanamarinana ara-teknika dia voafaritra ho fidy faingo 3.9 kilao ny lanjan'ireo volamena. Tsy nahitana tota taratasy ara-dalàna manamarina maha-ara-dalàna ny fitantanana sy ny fitateran'ireo volamena ireo teny amin'ilay teratany sinoa. Nandritra ny fanadihadiana dia nilaza ity farany fa olona iray antsoina hoe Wang Biyu izay voalaza fantrina ny tompon'ireo volamena. Etsekilany misy amin'ny roa tota taratasy hita niaraka tamin'ireo volamena no mitondra ny anarany Paingiotan izay ahitana ho isan'ireo olona voakasika tamin'ny tsirairay ity. Araka ny ango-baovao voaray ihany dia ahina ho misy olona miaso amin'ny seranam-piaramanidina Ivato miara-miasa amin'ity teratany sinoa ity amin'ny famoahana ireo volamena avy eto Madagasikara. Voalaza fa mety ho piasa ny sampandrano fahatseranana na sampandraram-panjakana hafa mifandraika amin'ny seranam-piaramanidina izany olona izany. Vokatry ny fitondrana azy teo amin'ny tribonaly ny 14 aogositra dia notanina vonjy-maika eny amin'ny fonja Benitsiafa ity teratany sinoa ity miandry ny fotoam-pitsarana azy. Ireo volamena kosa dia ho apetraka sy ho tehirizina ny Banky Foiben'ny Madagasikara rehefa vita ny fikarakarana ny antota taratasy rehetra raha ny fanamariana hatrany. Amin'ny pejy politika dia nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany 15 aogositra ny fivoriana ara-potoana faharoa ho an'ny taona 2024 eo anivon'ny anteniera pirenena. Volan-dalàna miisa 7 no voafaritry ny didim-panjakana Odinina sy Olanina mandritra ity fivoriana ity notsindrin'ny filohan'ny anteniera pirenena sy teny Randriana Soloniaiko fa tokony fantoka amin'ny tombotsoan'ny vahoaka ny asan'ny anteniera pirenena. Nanao antso amin'ny gouvernemanta ihany koa izy mba hanamafy ny fandriampahalemana ife ny fiakaran'ny vidim-piarana ary andray fepetra ara-pahasalamana hiatrehana valanaretina mety hiditra eto Madagasikara. Mikandriambolaza Serfidy Rakotomanala no mitatrantsika ny aneniny izay.
Sokafana tamin'ny fomba ofisialy androany 5 aogositra 2024 ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa ho an'ny taona 2024 eto anivon'ny anteny mera-pirenena. Volavolan-dalàna misa 7 no voafaritra hodiniana sy olan'iny mandritra ity fivoriana ity. Nandritra ny lahateniny nanamafy ny filohan'ny anteny mera-pirenena sy teny Randrena Soloniaiko fa ny tombotsoa ambony vahoaka malagasy ny tokony hibaiko ny asa. Nambarany ihany koa fefa miasa ireo voamera-panao fanadihadiana momba ny jirama sy ny fitantanam-bolam-panjakana nandritra ny fitondrana teo aloha. Araka ny fanazavany, tsy valy faty politika izany fa andraikitra raisin'ny anteny mera-pirenena amin'ny fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-bahoaka. Tsy natao hanaovana valifaty politika ireo fanadihadiana ireo. Tsy natao hitsarana mialoha ihany koa ny marina no tadiava. Raha nisy fitantanana ara-dalàna sy araka tokony ho izy dia tokony afaka manam-pofo izany ny antota taratasy sy ny fanadihadiana, fa raha misy kosa ny tsy fanaran-dalàna, ny fanodikodila am-bolam-panjakana, ny fanararotam-pahefana na ny fahovazana ateraka tamin'ny firenena dia andraikitsy ny anteny mera-pirenena ny mampiharihary izany ary mampita amin'ireo rafitra mahefa izay tokony handraindraikitra araka ny lalàna. Mikasika ny raharaham-pirenena miantso ny governemanta namafy ny fandriampahalemana sy ny fifehezana ny fikaran'ny vidim-piainana ny filohan'ny anteny mera-pirenena. Notsindriny ihany koa ny tokony handraisana fepetra isoroana ny fidiran'ny valanaretina Ebola eto Madagasikara. Naveriny koa ny fahavononana ny fitondrana ikarakarany fifidianana manomboka amin'ny volana Jolay 2024. Nisaotra ny filohan'ny fanavaozana nanamafy ny fahavononany fitondrana hanatanteraka fifidianana manomboka amin'ny volana Jolay 2024 ho avy izao. Noho izany dia miantso ny antoko politika sy ireo mpisehatra amin'ny fifidianana rehetra handray ny andraikitsy tandrify azy avy hametraka ny fidaminana sy ny fitoniana ahafana manomana sy manatanteraka fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra. Ny antso ireo mpisehatra rehetra eto amin'ny firenena izy manatanteraka ny andraikiny ary nanentana ny olom-pirenena hisoratra anarana amin'ny lisam-pifidianana. Anisan'ny songadina tamin'ny lanonana ihany koa ny fandraisana sy fametrahana samboady ho an'ny solombavim-bahoaka vaovao ao amin'ny distrikan'ny Benenitra. Radimby solondray ny Severin Hervé izay misolo toerana ny Razafindramasy Farala Celestin voatendro mpikambana amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrena. Araka ny fiainantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia onjam-peolo tsy manana taratasy fahazahon-dalana no nakaton'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina tao Soavinandriana. Fahitalavitra miisa 5 taontoerana ihany koa no manana taratasy fahazahon-dalana isokatra saingy lany andro ka nampanantsona teny amin'ny biraoan'ny ministera tsy namaly ny antso ny efatra tamin'ireo tompona aino amanjery ireo ka andraisana fepetra manokana raha ny nambaran'ny vomiera manaramaso ny maharadalàna ny fijoron'ny aino amanjery sy izay natsangana teo anivo ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina. Efa manomboka ny fitsiriny voamiery eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ny maharadalàna ny taratasy fahazahon-dalana ny aino amanjery tsirairay. Radio Roa tao Soavinandriana no nakatona raha toa ka tsy nanana taratasy fahazahon-dalana. Fitalavitra 5 ihany koa no manana taratasy fahazahon-dalana lany andro nampanantsona teny amin'ny foiben'ny ministera ireo tompona aino amanjery ireo tsy tonga tamin'ny fiantsoana nefa ny efatra tamin'izy ireo ka andraisana fepetra manokana hoy ny voamiery. Ity voamiery ity izay misahana manokana ny fanaraha-maso ny maharadalàna ny fijoroan'ny aino amanjery eo anivon'ny ministera. Tamin'ny herinandro teo tamin'ny alarobia 20 aogositra dia efa nanao santatra vavarano ny tany amin'ny faritra Ipasy ny solitena vitsivitsy ny ekipan'ny komite tany Soavinandriana raha maromarina kokoa. Misy radio sy televizion anankifito ao Soavinandriana. Ny anankiroa tamin'izy ireo dia tsy manana taratasy nenina mihitsy. Efa nidina tany an-toerana moa izay dia efa chatona zareo efa fatany nama ny fivilay dia efa nitsapana tsy nandeha le radio. Ny fepetra andraisana kosa dia hoe tsy mahazo misokatra tsonyreo aloha mandrapahaka juska mauvais l'ordre ary ny délégué en communication ny toerana no nomena
masina moa zany anaramasona zay fikatona zay. Ny anankidimy amby kosa dia ananana fahazahon-dalana ihany na taratasy fa efa tsy efa lany andro, efa tsy azo orotsony nampanatsoana satria ny foibe moa izy ireo mahaly alatsinainy tolakandro dia ny ray ihany tonga ny dimy hafa kosa. Ny efatra hafa kosa dia tsy tonga dia andraisana fipetra manokana moa zany izy ireo satria efa karazana fandikana lalàna koa ny tsy fanarahana ny fandikana lalàna fanampiny ray ny tsy fanarahana ny fampiatsoana izay nataon'ny ministera. Mampatsiahy ireo dikana tsy maintsy arahana amin'ny fanokafana sy fampanarahana-dalàna ny eny Manjery ny Vomiera. Misy tsipika anankiroa izay ilaina ampahafantarina ny rehetra ny ray taratasy mahara-dalàna raha avy amin'ny artiky manokana. Voalohany amin'izany dia ny taratasy fahazahoana maridrefy na fréquence na ataontsika hoe assignation de fréquence. Zay zany ny voalohany zany hoe tsy maintsy mahazo fréquence ilay olona ary tsy maintsy tsaraina ihany koa izay fitaovana ampiasainy ilay any Manjery dia mahazo attestation manokana, attestation de conformité na atsotsika amin'ilay hoe rapport de test conforme ny station anankiray. Izay vao omeny ny artikan'ilay atao hoe autorisation d'exploitation na fahazon-dalana hampiasa fréquence. Kamana mandrafitra ny Vomiera ny sekretariat général sy ny télé général ny serasera eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny avy amin'ny ofisy malagasy mitantana ny zony mpamorona na OMDA ary ny avy amin'ny ARTEC autorité de régulation des technologies de communication. Veno amin'ny pejy politika isika ao tanterahana any amin'ny volana marsa 7 sy 2 ny fikiranam-pirenena eo anivon'ny sehatra nasionaly reverina ivoaka ny volana May 7 sy 2 ny fehi-kevitra amin'izany araka ny teteoandro ofisialy ny voakandroany sy nandritra ny fitoam-bavaka sy ny fampahafantarana ny mpandrindra nasionaly sy ny fohy be toerana ary ny mpandrindra nasionaly nandritra ny fitaonan-doha amin'ny pirenena. Kanina 10 oktobra ny dinika ho an'ny eny anivon'ny distrika ary ny eny ambin'ny 10 novambra ny eny anivon'ny faritra natolotra amin'ny fomba ofisialy ireo olona andrafitra ny fanatotosana ny fitaonan-doha-pirenena izay ahitana sivily sy mpitondra fivavahana avy amin'ny finoana samihafa, ahitana ratsamangaika efatra izany voatendry ho isany ao anatin'ny filakevim-pitantanana ohatra ny prime ministre lefitra teo aloha Zaza Ramadi Biarson sy ny mpahay toekarena ary mpamakafaka politika Serge Maova. Walatsika rehefa avy eo ny andidy mahakasika an'izay fa azo kosa alotsika dia anaraka ny resapi. TV Plus Info mampiseho anaty pejiny fikaonan-doha-pirenena natolotra amin'ny fomba ofisialy androany ireo mpandrindra nasionaly ahitana sampana samihafa zany ka nisan'ny voatendro ao anatin'ny filankevim-pitantanana ny prime ministre lefitra teo aloha Zaza Ramadi Biarson sy ny mpahay toekarena sy ny mpahay toekarena ary mpamakafaka politika Serge Maova. Vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny tonga ny tsapalahelo teny amin'ny fianakavian'i Stéphanie sy haingotiana ny filohan'ny fanavozana mivady androany. Vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny nodimandro noho ny fanafian-jiolahy na ranona tsindronantsy nahazo azy tao an-trano ny teny Antomadinika Irakotobe ny Riana Mahery pakasary sy mpanao horonan-tsary ny tena nahalalany maro azy. Zay eto amin'ny pejy dia miombina alahelo amin'ireo akaiky azy rehetra. Chasse Info mampiseho anatin'ny pejiny nodimandry androany 5 Aogositra 2024 ny mpitendry gitara be sy mitarika Antsany Kristy Claude Rawelnaivo anisan'ny nandrafitra ny tarika voalohany izy mitondra ny teny fampahirezana ho an'ireo fianakaviana sy ireo akaiky azy ary nitarika ara-pilazantsara Antsany Kristy izahay. Vaovao malaza eratany ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny
RNBis mandeha ny asa fanamboaran-dalana nataony Jeny miaramila. Mandeha rehefa miroso any amin'ny PK 43 ny asa fanatsarana sy fanokafana ny lalana ampiasain'ny Jeny miaramila ireo fitaovana sy fiara vaventy mba hahatonga ny lalana araka ny tokony izy afaka ivezivezeny. Vaovao faran'ny fil d'info official mampiseho anatin'ny pejiny. Rakotra fiara ny poro ankify nitatitra eo STK hiatrika ny Fionambe any Nosy-Be. Vao malaza iratany ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny Jeux Olympiques ho an'ny robot any Pékin. Nanomboka ny sabotsy lasa teo ny World Humanoid Robot Games 2026 karazana Jeux Olympiques ho an'ny robot humanoid izay atao an'ny Pékin, Chine. Taranja misy 150 no atao amin'izany, andraisana firenena 940 anjara ary misy robot 450 sy 4 Anisan'ireo zava-bita tsara indrindra vitan'olombelona motsana tamin'izany moa ny teo amin'ny azakazaka 100 metatra izay motsany Lightning, robot novokarin'ny orinasa Honor tao anatin'ny 6 sekondra sy 2.30. Ny record du monde vitan'ny Usain Bolt ny taona 5 sy 2 izay 5 sekondra sy 2.50. Vao malaza iratany ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny nitakany ametrahana masovo ao Moroni Komoro ireo malagasy any atoerana. Nanatanteraka fihetsiketsehana ireo malagasy monina ao Komoro nitakany anokafan'ny fanjakana malagasy masovo ao Moroni. Ny antony moa dia mba hanamora ny raharaha consulat sy hanatsara ny fanampiana ireo malagasy any atoerana. Araka ny fanambara teo aloha teo dia afaka enim-bolana no tanterana ny fikaonan-doha-pirenena eo amin'ny sehatra nasionaly ary 2 volana aorian'izay no isian'ny fekefitra efa vonana sa makasika izay teo rahantsika. Toy izao ny tetiandro ny fikaonan-doha-pirenena. Kosa sitrapon'Andriamanitra dia kasaina manomboka any amin'ny 14 volana septambra any arak'izay mety fandaminana samihafa mamety azy. Ny dinikako aminazy dia any amin'ny 15 volana oktobra no anomboka izany. Ny dinika eo anivon'ny distrika kosa dia miaina volana oktobra 20 sy 20. Ny dinika eny amin'ny faritra kosa dia anomboka eo amin'ny 20 novambra 20 sy 20. Fa ho an'ny ampelezana kosa dia manomboka eny amin'ny 14 volana septambra ary mifarana hatramin'ny fahavitan'ny dinika ho an'ny faritra izany. Fa ny dinika nasionaly kosa na ny lobarendasia dia ho tanterana ny marsa 17 sy 20 ary isin'ny fanolorana fekefitra ao aorianan'ny volana May 17 sy 20. Izay riavana no dingana ho arahantsika ao anatin'izao fikaonan-doha-pirenena izao ko dia mangataka ny vavaka avy amintsika. Akoatra ny filoham-piangonana efatra eo anivon'ny FFKM dia napetraka ny rafitra andrindra sy anatotosa amin'ny fikaonan-doha-pirenena natolota tamin'ny fomba ofisialy androany izy ireo. Ny voalohany dia ny filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy. Ny andiany faharoa dia ny filohan-kevitra fitantanana izay ahitana reto olona manaraka ireto: ny pastora Andriamatonina Liva Maronjaka izay atao nilatsika toy mitsangana toy ihany koa, Serge Razafy Mahova, Zazara Mandimby Arson, Muscade ny mpandina national. Mitarika zany dia ny coordonnateur général Andriamatoa Amady Joseph. Ny antsony rehetra tsy isalasala ny hevitra ny mpanidra nasionaly ny fikaonan-doha-pirenena. Etsakila ny minisym-panjakana misana fanavozana. Samba ny vao nisy ny fakakevitra mianga marina ny vahoaka eny fotony izy. Fakakevitra izay antenaina maly ny tahita amin'ny vahoaka. Sambany teto amin'izao firenena zao no anomboka an'izany fikaonan-doha zany tsika any Fokotany. Hiakatra ny commune, hiakatra ny distrika, hiakatra amin'ny faritra, hiakatra ny nivony nasionaly. Mbola tsisy nanao an'izany teto amin'ity firenena ity. Ary tsy mbola tsy nisy ihany koa hoe fanjakana sy ny FFKM no hiaraka hitantana anatanteraka
an'izany fikonan-dom-pirenena izany. Efa nisy ihany tafotoanandrony izay dinika netiny FFKM. Nisy ihany koa ny zavatra zay lalovantsika nandritra n'ireny crise politique maro samihafa ireny tsy navaolana izany, tsy navaolana satria tsy nampandraisina anjara ny vahoaka izay tena tompony fahefana sy hiaran'ny fanapa-kevitra rehetra satria tsy maintsy ho tanterahana ireny fanapa-kevitra ireny. Matetika ny crise politique zay nisy teto amin'ity firenena ity dia crise politique noho ny antony maro tsy voava hatrany potiny. Ary ny namana ny crise politique teto hatramin'izay dia amin'ny alalan'ny fanapa-kevitra politika ihany. Tsy nojerena na no amevanina ny tena fototry ny olana. Izany no antony ampandraisana anjarany tsirairay avy. Nisy ihany koa ny fitaom-pivavahana ny tarihan'ny FFKM androany, filohan'ny andrim-panjakana, Prime Ministre, Ministra ny fanajariana an-tany, sivily sy miaramila, mpanao politika, ministra teo aloha, mpitondra fivavahana samihafa, tanora, sehatra tsy miankina, nitazana teny an-toerana. Eo amin'izay vaovao izay hatrany nilaza ny mpanolontsaina ambony kolonely Thierry Rapanarivo fa ny fikonan-dom-pirenena irery no lalana ivoana amin'ny krizy eto amin'ny firenena tetsy ankilany. Nilaza ny Prime Ministre fa tokony no hojerena ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy irery no mibaiko ireo mpandray anjara amin'ny fikonan-dom-pirenena namafy ny fahavononany ny gouvernemanta anaja ny tetiandro napetraka hanatanterahana ny fividianana ka nanamafy ny fahavononany anoana ny fanatanterahana ny fikonan-dom-pirenena ny Prime Ministre. Fitiavana tony eo amin'ny sarin'ny Ivra Sata Atrany. Na dia tsy haintsika ampisaraka fa ampiray, tsy haintsika ifandrafy fa ifampiaina, ary tsy haintsika andrava fa anarina sy anorina. Izany no tokony foto-kevitra iorenantsika. Ao anatin'izany no mahazava-dehibe ny fikonan-dom-pirenena, satria ny fikonan-dom-pirenena irery ihany no lalana ivoantsika amin'izao crise izao. La concertation nationale est la seule issue et la seule solution pour sortir Madagascar de cette crise. Tanàna ihany koa dia ilaina ny fahitsiana sy ny fahamatorana. Azo tanterahana amin'ny fanindran-dalana amin'ny concertation nationale ny fikarakarana ny gouvernance électorale. Tsy tokony hifampiandry ny dingana. Raha misy zavatra azo atao an'io dia tokony atao an'io. Raha misy fanomanana azo atomboka dia n'izao dia tsy tokony hiandry rapitso. Ny tanjona dia ny ahafahana manaraka ny fehim-potoana ilaina ary miroso amin'ny fifidianana ao anatin'ny fehipetra mazava, azo antoka, milamina ary ekeny rehetra. Izany indrindra no antony nanaovan'ny filohan'ny fanavaozana ny fakan-kevitra politika na ny consultation politique tamin'ireo antoko politika maro sy ireo herivelona rehetra eto amin'ny firenena. Ny tanjona dia tsy hanery hevitra iray fa ny iaina, hifanakalo hevitra ary hitady maromaritra iraisana. Anavaon'i Madagasikara isika. Izao ny voasoratra Andriamatoa filoha amin'ilay politika akapoben'ny fanjakana ho an'ny fanavaozana. Dia ny ametraka repoblika matanjaka, marina, tsy mitanila zay, mangarahara ary ampirahalahina. République forte, juste, transparente et fraternelle. Zay zany ny zavatra vinavinain'ny filohantsika ho apetraka mandalo amin'izao fikonan-dom-pirenena izao. Voasoratra ao anatin'io taratasy politika ben'ny fanjakana ho an'ny fanavaozana io ihany koa ny hoe ho an'ny tombotsoan'ny malagasy irery ihany. Amin'ny teny frantsay, dans l'intérêt exclusif du peuple malagasy. Antsoavina atao eto. Isika FFKM, isika ao anatin'ny comité de pilotage ny fandrindrana izay voatanisa teo. Aoka re ho ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy irery ihany no entina mitarika an'ity fikonan-dom-pirenena ity. Ndray ny malagasy heverina fa ity fikonan-dom-pirenena ity zay taritiny FFKM
tena ny ministera misahana ny fanavaozana ary arahan'ny komite teknika dia tena lalana anankiray avitatsika amin'ny fanavaozana ary ampiray malagasy aorinany ty tsy tokony misy intsony crise politique sa vorovoro be fa mitsy fitovikevitra ny mbola isy fa makany amin'ny fanasoavana ny firenena dia ny gouvernemanta zay tariako anoana tanteraka mba tsy ho dila. Fa amin'ny fifaninanana lalao karakarainy TV Plus Madagasikara dia tanterahana androany sy tolakandro ny casting Copy-Collé tao Fenerivest nisy ny fitsenana makotrokotroka ny ekipan'ny Copy-Collé tany Fenerivest ary isan'ny nanoana ny Copy-Collé mifaritra Nalanjorofo ny fikambanan'ny mpanakanto ny fikambanan'ny mpanangazety ary ireo vehivavy mitondra moto mifondrona ao anatin'ny fikambanan'ny Woman Rider ny Sono Lumière Farala Doralice Strade Kamichan hotanterahana rapitso tolakandro amin'ny espace plaza ihany koa ny famaranana ny Copy-Collé sy ny découverte Madagasikara any Fenerivest araka ny tatitra hoe Tanjakandriamahery sy Belarandriamazava. San'ireo manohana sy manampy amin'ny fantotosana ny Copy-Collé aty Fenerivantsinana ihany koa ny fikambanan'ny Woman Raiders eto an-toerana izay niaraka ny tsenan'ny ekipan'ny Copy-Collé tamin'ity androany ity miarabanareo ary mankasitraka ao anatin'izay fifanampiana sy fanohanana ny fandarantsika izay. Ny fantaniko voalohany dia hoe inona no antom-pijoroany ny fikambanana Woman Raiders raha hoe eto Fenerivantsinana manokana. Eny mankasitraka tompoko fary miarabany Copy-Collé koa tonga eto amin'ny renivohitry ny faritra Nalanjorofo moa zany dia ny antony tonga ny Woman Raider namorona fikambanana Woman Raider moa zany satria hoe be dia be ny vehivavy eto Fenerivantsinana indrindra hoe ny renim-pianakaviana mankafy moto daholo dia niaraka izahay hoe samy mpankafy moto dia ao anatin'izy izay mifampitaiza fananatra mifankatia miala voly zay moa zany hoe mampareny mpianakaviana anay dia misy fotoana miala voly kely zay dia zay natokana andao ary arakatsika dia efa misy fotoana mivoaka kely dia mototsika ihany ny atsika dia ampitombo bebe kokoa ny fifankatiavana teo amin'ny reny mpianakaviana eto Nalanjorofo mpankafy moto. Mikasika ny Copy-Collé manokana ina mahasarika anareo hoe andao mba hiaraka hifanampy hifanohana anatin'izay? Ie satria mantsy zay ngamba vao nisy Copy-Collé indrindra teto Fenerivantsinana dia mahafinaritra satria anisan'ny kolontsaina moa ny faritra Nalanjorofo manana talenta be dia be manana tanora manana talenta izahay dia zay natonga anay faly be zay vao nahay hoe tonga aty Nalanjorofo ny Copy-Collé dia nanolo tena zay andao hitsaina ny Copy-Collé ako satria manohana ny Copy-Collé zahay any amin'ny tanin'olona ary moa Copy-Collé tonga foana zahay hoe manohana amin'ny télé dia indrindra hoe vantana hitanay vantana Copy-Collé dia tena nanokana fotoana mihitsy zay androany na dia hoe zoandro esana ary dia nafoina kely aloha iny fa aloha anohana ny Copy-Collé mba anohanana ny tanora ny faritra. Fa eo amin'ny pejiny fifaninanana fa eo amin'ny fidirana mpiasa-panjakana kosa indray dia nivaly fifaninanana 2020 ireo mpiadana voareo mpianatra mpiadana eny amin'ny ENMG ao anatin'ny lalam-pifanana momba ny ady fanaovana amin'ny fanjakana. Efatra ireo mpifaninana mitovinao tao anatin'ity fifaninana ity ny iray hatramin'ny 7 septambra 2020 avy izao kosa no anatanterahana ny ady nan-tsoratra ho an'ny lalam-piofanana ady fanaovany isam-batan'olona na ny filière judiciaire izay ho averina manontolo tao aorian'ny trangany sy ny fiparitahana laza ady nakany nandraisan'ny ministera ny fitsarana fanapahan-kevitra Eliza Elmana no mitatrantsika ny andin'izay. Lanjinany ofisialy ny fifaninanana idiranao mpianatra mpitsara ho an'ny lalam-piofanana momba ny ady fanaovana amin'ny fanjakana ao amin'ny ENMG 20 ireo mpianatra voaray ho mpianatra mpitsara ho an'ny indramira andian'ny fa-70 efatra ireo mpifaninana mitovy laharam-pahafahana roa ny laharana fa-70 ary roa ny laharana fa-30 tao anaty ny fitantenana tanteraka moa ireo mpianatra tamin'ny fiandrasana ny fanapahan-kevitry ny ministeran'ny fitsarana taorian'ny tranga fipariana lazadina nandritra ny adina an-tsoratra ho an'ireo lalam-piofanana 3 ny toy araka ny tokony ho izy ihany ny adina ambava ho an'ny lalam-piofanana momba ny ady fanaovana amin'ny fanjakana sy ny lalam-piofanana momba ny fitantanam-bola mpanjakana raha toka ho averina manontolo kosa ny an'ny lalam-piofanana momba ny ady fanaovana isam-batan'olona filière judiciaire. Hiatrika ny famerenana ny adina an-tsoratra ireo mpifaninana ny voalohany hatramin'ny 4 septambra ho avy izao ny faraka amin'ny 30 aogositra ny farany fandraisana taratasy fiantsona eny amin'ny sekoly tsara lalàna ho an'ireo voasoratra ara-dalàna ao anatin'ny lisitry ny mpiadina amin'ny fifaninanana mivantana idirana mpitsara.
vao mahakasika ny fambolena nanova ny fiainan'nytatsa maro ao amin'ny amorony manihy ny fambolena orge ka nahafahan'izy ireo nanatsara ny fidiram-bolany afaka nanampy ny zanany hianatra noho ny fambolena vary ary nampitombo ny fiompiana ireo mpamboly noho izany mampanay anefa ny fiainany tsena sy ny fiakarany etra amin'ny orinasa mpividy orge izay misy fiatraikany amin'ny tantsasy sy ny toe-karena eny fotony miantso ny tompona andraikitra indray fepetra ireo mpisehatra satria misy fiatraikany amin'ny fampandrosoana ny komina ihany koa ny fahorian'ny tantsa fanadety. Ny farim-piainana ireo tatsaha maro ny fambolena orge ao morony mani araka ny fitantaran'ireo mpamboly nahafahan'izy ireo nampitombo ny fidiram-bolany sy nampiana ny fahasahiranany zany afaka nanampy ny zanany hianatra nanohy ny fambolena vary ary ny vidy biby fiompy ireo tatsaha. Satria raha tsy jereny ty voajereka ina aty amin'ny tontolo ambanivohitra dia tena hiditra ny fahasahiranana noho ny antony tamin'ny nahatongavany orge sy ny nanaovana fambolena orge dia nakatra ny farim-piainana aty ambanivohitra ary dia tena nofoana lay fanaovana vary maitso. Ina moa le vary maitso vary voanyatsaha voaketsa efa andraisam-bola sahady noho ny fahasahiranana. Eo anatrehan'izay zavatra izay koa foana koa le fampagnofanana tany fa afaka mamboly mivelatra tanteraka satria mba manana vola hoentina miasa eo anatrehan'izay. Eo anatrehan'izay zavatra izay zany dia mangataka izy haya mba ho jerena akaika aty amin'ny tontolo ambanivohitra mahakasika an'io zavatra io. Lasatra nefa izao ny toetra rano ny fiainan'ny tsenan'ny orge anisan'ny voalaza fa misy fiantraikany amin'izany ny fiakaran'ny etra ilain'ny orinasa iray. Tsy ny mpamboly ihany ny voakasika fa hatrany amin'ny mponina any amin'ny toe-karena eo anivon'ny komuna miaina noho izany ny fahafahan'ny tatsaha mamokatra ary mety hitarika amin'ny fiainan'ny filaran-tany volena. Ho an'ireo tompona andraikitra iny fotony dia misy fiantraikany amin'ny vantana amin'ny fampandrosoana ihany koa izany satria anisan'ny loharan'olona ho an'ny fatra sy ny komuna ny fambolena orge. Ohatra ka fahatiatoka ny orinasa tsy ampamboly orge intsony dia fahatiatoka ihany koa ny tatsaha tsisy fidiram-bola dia misy fiantraikany be dia be zay amin'ny lafin'ny toe-karena, ny fivelomana, ny famokarana. Eo ihany koa ny eo anivon'ny komuna ny fambolena orge dia misy ristorina na vola miditra ho an'ny faritra sy ho an'ny komuna ny 700 ny vokatra ny lanjam-bokatra dia miditra amin'ny kitapom-bolan'ny faritra dia ny 100 miditra amin'ny kitapom-bolan'ny komuna izay ahafahana manatanteraka ny manao fotodrafitra asa majinika sy ahafahana ihany koa manampy ny fandoavana ny karama mampiasa ka dia mangataka izahay tompoko amintsika fitondram-panjakana fohy be mba hijery akaika ny mahakasika ny fiakarana izay hetran'ny tsara laina amin'ny orinasa izay. Miantso ny tompona andraikitra andinika sendra fepetra mifanaraka amin'ny zava-misy ireo tantsasany komuna iarovana ity sehatra iray ankina ny fiveloman'ny mponina ity. Vavavy any amin'ny distrikany Brickaville mitaraina ireo mponina ao amin'ny fokontany vavony komuna Andevoranto distrikany Brickaville noho ny raratany mampifanditra azy ireo amin'ny olom-boafidy iray araka ny fanazavan'izy ireo misy tompony tany nandritra ny taona maro izay lazain'izy ireo fa lasibatry ny fibodona milaza ihany koa ireo mponina fa efa nisy tsindry sy fandrahonana nahazo azy ireo nanomboka tamin'ny taona 2024 efa nisy fitarainana voaray tenonivon'ny fokontany ary misy amin'ny roapona noho ny laza fa nametraka fitoriana miantso ny fanjakana andraikitra ireo mponina indrindra manoloana ny ayay momba ny kolikoly fanadihadiana. Velotaraina ireo mponina ao amin'ny fokontany vavony komuna Andevoranto distrikany Brickaville. Raratany no fototry ny fitaraina nakamilaza izy ireo fa misy olom-boafidy iray mitaky sy mibodiny tany izay efa misy tompony nandritra ny taona maro. Araka ny fanazavan'ireo mponina efa nanomboka tamin'ny taona 2024 ny tsindry sy ny fanolanana momba ireo tany. Hitako tsara ny nandognavany fa nandognavany'ilay tany misy olona tio taloha nahazo an'ilay tany ka raha ny olona tato afara le raha tonga le olona tato afara kagaza zay tontoerina satria hitany tsara ny nandognavany'ilay zavatra ary zavatra io voalohany tongavany resaka kasia io taty papinerandao ny olona nahazo anany tio taloha napetaka tamin'ny tany tio dia izy ny saritaka zao vagnona kizisika zao. Araka ny filazan'ireo mponina trany efa nisy raharaha maro momba ny tany ny fandraisan'ity olom-boafidy ity. Tonga tegna nahita tsara be zay tegna nahita tio eto ora tamin'ny 2002 za fa carton bille tio disque zao
izy any ka courant tany tany tonga kity fogna izy fantako la raha iny direction la iny direction aodigna anazy fa zay zay miditra fotsiny izy ny rarano fokotany izy or nefa le nieziko tompotany efa namboly zavatra be dia be tao efa nifokon'olona rehetra fa mahafantatra daholo hoe any zareo le tany satria efa depuis année 2000 tany efa izy nanajary an'le tany namboly coco namboly hazo maro karazany samy hafa dia reny zany tonga dia nitapatapahany tao daholo dia taty afara izy rehefa fantatra hoe ry ihany nanao an'izay dia niantso anay fotsiny topo hoe hovidino n'le tany anefa n'le olona tsy ary hitanay mihitsy tsy ary niseho aminay fa topo zany niampiresahany aminay hoe nividino le tany zay tsy manana eritreritra hoe hamaritra le tany. Misy ihany koa ireo mponina ireo olona ao an-toerana izay ahihina ho miray tsikombakomba amin'ity olom-boafidy ity. Izy moa zany la olona avy Antananarivo tsy mahafantatra hoe aty ny malalaka aty ny tsero fa misy le zay mpiaramonina ihany ray roa miaraka amin'le olona zany hoe le ny fianakavianany eto ihany no manao tsisy dikany anay dia lasa manao tsinitsinina anay koa le vahiny. Fitarainana maro araka izany no efa voaray teny anivon'ny fokotany. Misy amin'ireo mponina no efa nametraka fitoriana raha misy kosa ireo izay noho ny tsy fahafahany manohitra no milaza fa very fananana. Efa misy ny fitarainana voaraiko efa nisy andraikitra ny raisin'ny fokotany namory vahoaka ary nagnano vavolombelona amin'izay toerana zay bodoin'ny olona zay ratsy satria zay eto moa ifotony mahita ny midira sy ny voaka fa ny olona vao avy agny amin'ny toerana misy ananjy akagny agnano zaozao amin'ny aty dia tsy kiny mihitsy satria zay efa mahita hoe voalohany dia ny ranona ny tompony io ny ranona ny tompony io fa raha olona agnano bidongirina sy angovo fotsiny dia efa fantatra nefa maromaro angamban'izay fokon'olona nanohitra zany hevitra tsy manjary zany teketo. Efa misy ny fampiresahana nivon'ny gendarmerie sy ny commune ary efa misy koa ny fampiresahana amin'ny tompona andraikitra ohatra hoe député tia Bricaville fa ny fampiresahana rehefa nametrahana tonda taratasy mahakasika an'izay. Antso ny fanjakana indray fepetra manoloana izao raharaha izao ireo mponina ho vavony ankoatry ny olana momba ny fananantany dia mangataka fanadihadiana ihany koa izy ireo manoloana ny ahiahy momba ny kolikoly izay ambaran'izy ireo fa mety misy ifandraisany amin'ity raharaha ity. Misy ireo tany izay terena fotsiny ho amedy na tsy te hamaritra aza ny tompony raha ny fitarainany reto mponiny reto hatrany. Ny pejin'ny fampianarana tsy tokony hijanona amin'ny lafiny pedagojika ihany ny fampifanana omena ireo mpampianatra ho ireo taletsekoly ilaina ihany koa ny fanomafisana ny fahalalana momba psikolojisy sy ny toetrany ankizy ny fivoarana teknôlôjia sy ny fivoarana tontolo iainana izay misy fiantraikany amin'ny fitondrantenany ireo mpianatra ary tafiditra anatin'izany ihany koa ny fampifanana amin'ny fambolena antanàn-dehibe ho fanatsarana hatrany ny kalitaon'ny fanabeazana. Ny toetsaina ny fitondratena ary ny fahafahan'ny ankizy mandray ny fampianarana ny tontolo iainany anisan'izany ny fivoarana teknôlôjia ny fiovan'ny fiarahamonina ary ny zava-misy ainan'ny ankizy ao an-tokantrano ho an'ireo mpanabe tsy ampy noho izany ny fahaizana mampita fahalalana sy ny lafiny pedagojika ihany ilaina ihany koa ny fahafantarana ny mpampianatra ny toetsaina sy ny filany ny mpianatra mba hahafahany mamaly araka ny tokony ho izy ireo olana mety iseho any an-tsekoly. Resaka relation d'aide na resaka consoline no safidiana nandritra n'izay folo taona na ampisin'ny sekoly zay dia natsapany sekoly fa misy zavatra manka amin'ireo mpampianatra miankadreny ankizy dia tsy afaka i-comprendre ny ankizy ny mpampianatra ratsy mahafantatra n'izay relation d'aide zay ao ny resaka empathie ao ihany koa ny resaka ratra naty izay mahazo ny ankizy tsirairay avy dia miesaka manakaiky ny ankizy amin'ny alalan'ny formation izay omena mandritra ny 2 andro ny mpampianatra mba hafana ihany koa manampy azy ireo anasitrana izay ratra naty
zay. Anisan'ny fanamafisana izay fiofanana izany ny fampijirana lafiny psikolojia sy ny fahafahana bebe kokoa ny toetry ny ankizy, kendrena amin'izany hatsarana ny fifandraisany mpampianatra sy ny mpianatra ary hanamorana ny fianarana. Isitraka fiofanana momba ny fambolena ny tanan-dehibe ihany koa ireo mpampianatra ny alakamisy sy zoma ho avy izao ho ampiarina eny an-tsekoly izany amin'ny fampiasana fitaovana mora hita toy ny gona, tavoahangy ary bidon, tanjona ny ampianarana ny ankizy karakara sy afantatra ireo karazana legioma ka ahafahany mampiatra izany fahalalana izany ao an-tokantrano azy. Tafiditra anatiny ezaka fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana izany ho ireo tompon'andraikitra. Ny ady amin'ny famonoana sy fakana zazavarira no notariny solombavam-bahoaka Nicolas Rindriana Solo ary mbola hotohizana hatrany izany raha ny fanazavany nandritra ny hetsika festival Ombilay Betsifa ampolon'ireo olona manana toe-tena varira atoby ao Isoanala mba ho fiarovana ho azy ireo. Namafiatrany ny fanohana ny fitondrana fanavaozana ny solombavam-bahoaka manoloana ireo ezaka izay tantaratra ataon'ny fitondrana mba ho fiarovana ireo olona manana toe-tena varira. Eric Ranefson no mitasasika olona manana toe-tena varira ampolo no apetraka ao Betroka Isoanala izay samy anatin'ny distrika Betroka avokoa mitoby amin'ny zandary izy ireo mba ho fiarovana ny ainy. Miara-misalama fanampy amin'ny fiantohana azy ireny ny député Nicolas sy ny zandary ministera amponina ary ireo sehatra tsy miankina maro eto an-toerana na ny ivelany. Itoetrany ny fiarovany solombavam-bahoaka ireo manana toe-tena varira ireo raha ny fanazavany na dia eo aza ny fanenjehana mahavaivay ataon'ireo tsy maty voalavo kibo aminy. Zaho ny responsable ny varira teto Betroka teto atrzay natonga anakay ny sangana dia nisy atao hoe kamavo zay teto nalain'olo ny maso ny tany amin'ny commune ny Benatoby dia zaho nangalaky amin'ny zazotany efa sy taony maso ny avakavako tatia nisaboky teto izy dia nireko tany Fanarasoa vita saby tany Fanarasoa izy dia niverina teto dia nalainy mopera any Dego dia napakevitra zany zaho sy ny commanda brigade nationale satria tany nationale betabeny izy hoe aleo asika mangataka aminareo aho mba ho avorisika tany raika reto olona reto iporofosika zany fa hoe zany mpiainy izy io fa sy valaparako zavatra zay zany anao zany tena olo fitezany varereo zany anao namola vola lalàna anao gazety manontolo nareo namola vola lalàna zaho mba hiarovana varereo zany tsy voalikilika fiarahamonina marobe mba andraisan'ny fanjakanana tanana andreo varereo satria voalikilika fiarahamonina ireo varerareo zany anao an'izany. Dia gaga ny tenako hoe mahita ny zavatra teneny zareo amin'ny any aman-jeny salaminay magnosy potaka amiko amty antanino olona kilpe amin'ny zavatra raha misy nanarako anatiny any misy telefona nge misy région nge hoe raha misy ny zavatra zay tany. Niakatra tao Isoanala ireo olona manana toe-tena varira ireo nanatrika ny festival Ombilay Betsifa andiany voalohany. Ity hetsika ity izay natao anandratana ny kolotsaina sy entina ihany koa ampiona ny vahoaka ao amin'ny distrika manandanja amin'ireo vahoaka ny asa sosialy izay mipaka any amin'ny fiainana andavanandro izy ireo. Magnampy ana io magnampy ny tsy manana tsy magnavakavaka amin'ny Betroka to io na maloto lamba na varamba na mpanasa lamba na ino tsy misy avakavaky deputé zao kosorapotaka va deputé io zay vahoaka Betroka mijoro amin'izay resaka zay fa elana no fanapina zanamo deputé aza nanao fanapina izy tsy vahoadoana kosorapotaka zany zao. Tanterana ny farany herinandro teo ny hetsika festival Ombilay Betsifa andiany voalohany anarivon'ireo vahoaka nanatrika izany niaraka amin'ireo manam-pahefana ao amin'ny distrika ny Betroka. Satsika naraka ny vaovao tapatapany. Nisy miteraka voka-dratsy eo amin'ny lafin'ny fambolena ny fivavahan'ny toetrandro eto Madagasikara miteraka tsy fampitsakafo izany indrindra amin'ireo faritra atsinana izay matetika andalovan'ny rivodoza sy ny faritra atsimo izay ahitana matetika. Malohany izany dia misy ny paikady natao eo amin'ny lafiny ara-tsakafo anampina ny mponina amin'ireo faritra ireo tanjona ny ametrahany banki-tsakafo amin'ireo toerana voakasiky ny loza amin'ny fotoana fohy. Ny zava-misy zany dia matetika any amin'ireo faritra marefo ireo dia manana an'ireo trano fitehirizana sakafo tsika kanefa tsy mbola mipetraka ny rafitra sy ny lamina ampandehanana tsara an'izy ireo. Tafiditra amin'izany ny tsy mbola fisian'ny sakafo, tafiditra amin'izany ihany koa ny kalitaon'ny sakafo ary indrindrandrindra tafiditra amin'izany resaka fitantanana mba ho tonga any amin'ireo mpisitraka sy izay le olona tena mila azy ireo sakafo ireo. Iarahantsika mahita moa fa amin'izao fiovaovan'ny toetrandro izao
dia betsaka ny sedra izay atrehan'ny faritra maro eto Madagasikara. Ao moa ny Haintany, ao ny Rivodoza izay mametraka an'ireo mpiray-tanindrazana amintsika izay voakasika izany ho marefo amin'ny resaka ara-tsakafo. Ka noho izany indrindra no iomanantsika tsy ho tampohana intsony tsika amin'izay fotoana izay. Nisy araka izany natrikasa nataon'ny ministera amin'ny fambolena miaraka amin'ny famonoana ny fandaranasa amin'ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny mpamama sy ireo mpiara-miombonanto kara teknika sy arabola. Ny fampitiniana momba fametrahana ny fampandehanana ny banky sakafo mandirana ny nosy. Raitsuroan'ny Croix Rouge Malagasy Allemagne hanampiana ireo tokantrano tantsaha marifotra boina vokatry ny Rivodoza sy ny Todradrano. Anisan'ny kendrena manokana ny ao Amboato Mazaka hafatra isan'ireo mpamokatra vary lehibe eto Madagasikara. Tokantrano tantsaha 700 no isitraka izany fanampiana izany sy azo fifanaro teknika ihany koa ireo mpisitsaka mba ahafahana mamerina ny fivelomany sy miatrika ireo loza mety hitranga amin'ny hoavy lahara-pahamehana ireo tokantrano very vokatra tantanin'ny vehivavy ary ireo ahitana zokiolona olona manana fahasimbanana na marary mitaiza. Manampy ny ezaka ataon'ny Croix Rouge Malagasy amin'ny famerenana amin'ny laon'ny fivelomany ireo tantsaha izao fanohanana avy amin'ny Allemagne izao sady manohana ny fampifanarahana amin'ny fiovan'ny toetrandro ao aloatra mangoro. Fananomboka tamin'ny volana Mai ny tetikasa enim-bolana ny faharetan'ny tetikasa izay ho tapitra amin'ny volana Oktobra ny fikarakarana an'ilay zany sy ny telo zareo nahazo an'ilay tohana ara-bola ny telo dia ny tohana farany fanotelony zany sisa no atao amin'ny volana Septambra. Fa ny fiofanana zany efa vita dia tao anatin'izay nampiasa platsaka tsitrapo telopolo izay nahazo fiofanana ihany koa tao anatin'ny tetikasa mba ho pérennisation amin'ny teny frantsay ho pérennisation ny asa izay nirahana tamin'ny ambasadin'ny Allemagne zany izay tombontsoa manokana azon'ny Croix Rouge tao anatin'ilay izy. Tsisy intsony teritery atao fa malalaka amin'ny safidiny avokoa ny rehetra manomboka izao na izy mpiasam-panjakana na misera tsy miankana hoe ny mpandrindra ny FFM ao amin'ny faritra Itasy Andrianay Vomaefason tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy moa ny fanendrena ny mpandrindra ny FFM ao amin'ny distrikany Arivon'ny Mambo faritra Itasy. Tsy avelirery fa mila fanohanana ny filohan'ny fanavaozany kolonely Randrindrina Mikael ka mijoro manohana azy izy ireo raha ny fanazavany. Nahatonga solotena sy vonona iara-iasa amin'ny FFM avokoa ireo commune ato amin'ny distrikany Arivon'ny Mambo. Vao makasika ny fanatanjahantena no anoizantsika ny fampahalalam-baovao Rapitso Alarobia manomboka amin'ny 8 maraina ao amin'ny stade municipal Manakara no isokatra amin'ny fomba ofisialy ny fifaninana nasionaly ny AZF izay eo ambany fiahiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny kolonely Randrianirina Mikael Isalo lehibe sy manandanja ho fanokafana ny lalao nasionaly AZF izay atao any Manakara amin'ny ity 20 jour ity izy koa ny lalao manokana ifanandrina ny manao amin'ny gouvernemanta sy ny sélection AZF misaotra ny fitondram-panjakana ny filohan'ny AZF amin'ny fanohanana ity etsika ity mikarandram-bola azo amin'ny sariny Arfidira Kotomanana. Rapitso Alarobia 20 aogositra manomboka amin'ny 7 maraina ao amin'ny stade municipal Manakara no isokatra amin'ny fomba ofisialy ny fifaninana nasionaly ny AZF zay ambany fiahin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny kolonely Randrianirina Mikael. Mifanaretsaka eto Manakara ny mpiasam-panjakana manaliny ary mbola misy any amin'ny lalana yazo any Manakara. Efa maro ny mpikambana amin'ny gouvernemanta tonga eto Manakara anotrina ny lanonam-panokafana. Isy lalao lehibe sy manandanjo fanokafana ny lalao nasionaly ny AZF izay atao ao Manakara amin'ny taona 20 sorarivo ity. Izy koa lalao manokana ifanandrianan'ny mpikambana amin'ny gouvernemanta sy ny sélection ny AZF. Misaotra ny fitondram-panjakana ny filohan'ny AZF amin'ny fanohanana ny tietsika ity ary miantso ny rehetra mba hanaraka ny lamina ka tsy ampy-lalao afa-tsy mpiasam-panjakana. Izay tratra mampiditra dia andraisana fepetra ny tompona andraikitra izay mampilalao izany ny tanjona ao anatin'ny fifaninanana dia ny ambiance fonctionnaire ho ny filohan'ny AZF. Côté technique zany aloha milana satria maro ny technicien efa zatra raha mikasika ny zavatra zay tsy misy olona manomboka ny 23 resatsika iny ka hatramin'ny 5 zany hoe 13 olo zany ny mpiasam-panjakana milalao mifanaretsaka eto Manakara ary katsika tsara fa tena efa feno ny Manakara feno vao fandrain-tsara zany.
efa nisy kosa ny lalona tomboka ary mizotra mpilaminana izany. Matotosa androany ny resaresaka ny arahana tamin'ny Zokopro sy Samuela izay mikarakara ny hetsika tsy totan'ny ela tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny faha-telopolo taona ny antsehatra ny tarika Samuela ity hetsika ity izay tanterana ny alahady 3 Aogositra ho avy izao manomboka ny 3 ora torakandro seho iray natao amelomana indray ireo hira tsy mety lefy ariarahana mamerina ireo fahatsiarovana mbola mitoetra ao anatin'ny mozika. Ny azo ambara io no seho akalamanjana tokana hoe tena Samuela ranoray amin'ity taona ity zany eto Antananarivo zany dia inona moa zany fa tsika mbola ao anatin'le fankalazana izay fa 3 taona zay no ny fangatahany be dia be koa io no tena marina raha tsika nahita hoe mbola nisy tany amin'ny 4 arivo tany tsy tafiditra tao amin'ny palais iny no fangatahindreo akama be dia be reo zany tena nanaovana izy hoe asio akalamanjana kely indray aloha anankiray dia izay no nahatonga ny Tsamahandro ity zany. Donc miavaka ho azy le izy le thème koa hoe tsy totany ela anisan'ny mampiavaka anazy satria misy le hira taloha tsy dia natao tsy hoe hira vaovao fa tsy dia natao nefa akafizin'ny PDB dia zana atao amin'ity indray mitoraka ity 50 eo ny hira atao amin'io zany hoe raha tena manomboka leritsika raha amin'ny 3 amin'ny 7 any tsika miala. Mbola afaka jifaina ny tapakila fidirana ary azo antoka ny fandaminana izay ataon'ny Zokopro ao amin'ny tsy totany ela. Araka ny fampafantarana mandeha aminy zany dia azosika jifaina alohan'ny fampisehoana any amin'ny super musique Analakely dia any amin'ny Mada Enregistrement any Korodika dia afaka miditra ihany koa amin'ny site-ny Be Musique manao izay famandrehatra ny billet Royal sy 3 alina eo ihany ny seza maitso 3 alina ariary dia ny be tsotra Royal efa nata fandamina zay rehefa milamina tsara mikasika amin'izay manomboka avy any ampidirana ka hatrany amin'ny any anatin'ny sehatra zany efa milamina tsara. Efa mitoetra ny fiainam-bidy ao amin'ny tranombarotra MG stationnerie amin'izao akatiny fidiran'ny mpianatra izao ny MG stationnerie izay fantatra amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana isan-karazany misy fiainam-bidy avokoa rehefa mety ho fitaovam-pianarana ao amin'izy ireo tanjona dia ananan'ny mpianatra tsirairay fitaovana tsara izay tsy aiza fa ao amin'izy ireo hatrany izany manentina ireo rehetra ary izy ireo na ireo mbola hivarotra fa sady tsara no mora ny entanao amin'ny MG stationnerie fanirisoa rakodirana no mitarisika ny andidin'izay. Mirabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana indray izay atao amin'ny magasin MG stationnerie no manoloana anareo eto. Gabriela, Erika atao amin'ny MG stationnerie eto izay dia mbola ato anatin'ny tsaritsika amin'ny fidiran'ny mpianatra enina dia mbola misy herinandro ary misy ihany koa nefa ny efa any ampianarana any dia atao magasin MG stationnerie mbola mitohy foana ny promotion izay nomenay anareo ny tsika rehetra mitondra ny lista rehetrarehetra any an-tanantsika any dia mahazo misy 5% rehefa tonga eto amin'ny-kesy eo ihany koa ny mividy iray mahazo anankiray ary tsy adino ny cahier izay efa tena mampalaza ny MG stationnerie amin'ny endriny tena tsara 70 grammes amin'ny kalitao efa raitra nefa ny amin'ny vidiny tena mirary. Zay mihitsy zay zany anisany efa tsidinay tsady hoe tena meo an'ny MG an-tanana ny lista fourniturenareo anaovanay azy satria zao tonga atinareo sady voaray tsara no complet ny fitaovana entinareo mivoaka ato ambaranay eto aloha zany hoe MG zany dia tena fourniture rehetrarehetra ahitanareo hatramin'ny kely indrindra ka ny mitay crayon zany ao ny crayon ny gomme fa manarakaraka izay koa stylo atsika satria mitorosy ao anatiny koa stylo ny tena fampiasan'ny ankizy dia manana stylo gel zay stylo aby ny stylo rétractable koa ny pipiky reny ao koa ny karazana crayon de couleur ny feutre hatramin'ny acrylique ny peinture misy amin'ny karazany couleur maromaro hatramin'ny 12 ny 24 36 le cahier voalohany indrindra dia 70 grammes ny qualité an'le papier amin'ny ao antan'le
izy io zany hoe matevina kokoa rehefa manoratra konkoa kaseda manindry azy dia aza matahotra fa tsy rovotra ny cahier efa natao spécial ho an'ny mpianatra itantsika izy ka na komina aza matahotra fa tsy rovotra ny cahier atsika tonga manjifa ny cahier MG misy an'ny karazana modèle rehetrarehetra hatramin'ny petit format sy ny grand format hatramin'ny travaux pratiques koa ary ananatsika. Tsika erika manana an'ity promotion ity zao trousse izy ity zay raha teo aloha izy ny vidiny dia 25 000 ariary fa rehefa mandalo atao amin'ny MG izy androany dia 19 900 ariary. Ie dia ny ankoatran'izay koa ny MG stationnerie dia efa misokatra amin'ny fiara-miasa rehetra. Zany hoe ohatra metsika kely hoe ho an'ny école zao efa misy ny efa miara-miasa aminay maromaro dia mahazo an'izay misy zay fa ao konkoa ny société zay te araisany MG satria produit atsika ny tena hoe tsara ao prix konkoa abordable ao konkoa anareo zay revendeur sy mbola hoe voivarotra dia afaka manatitany MG ny tena tanjonay dia ny andalovana azy io atao amin'ny magasin eo ihany koa ny showroom moa zany dia efa misokatra ny latsinainy hatramin'ny asabotsy amin'ny valo maraina zay dia efa eto hatramin'ny 5:00 tonga avy ato izay miandry anareo dia omena efa fampo ianareo azadiny foana ilay lista fa iny lista iny no etsika anomezana remise spécial ho azay manjifa ny entana atao amin'ny MG stationnerie. Zao tsika naraka ny voambolana. Ity manaraka ity indray ny voambolana izarana amin'ny teny amin'ny andavanandro. Isatra. Ny dikany hoe isatra dia singa iray itsahan'ny tongotra na potserina na kitiny tanana rehefa mitondra fiara sy kodiaran-droa na ihany koa fitaovana mihetsika hafa. Amin'ny teny frantsay ny dikany dia hoe frein. Matetika dia ampiasaina izy io rehefa hijanona na anena na koa anapaka ny fainganam-pandeha. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra rehefa miteny malagasy ao anatin'ity fehezanteny ity. Rehefa natao ny fanadihadiana dia nisy tsy fetezana nisatra ilay fiara ka izay no nahatonga ilay lozam-pifamoivoizana. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny hafa ity. Mazana mihisatra ny akamaroany malona ny fanovana. Raha anapotika dia rariny izay fa raha anasony daholo be kosa dia tokony ho banjininy. Rehefa izay ary ny fatatsika dia azontsika izarana milaza amin'ny andavanandro ny mampiasa ity voambolana hoe isatra ity mba hitenenana malagasy ranoray fa tsy voatery manafangaro teny amin'ny hoe frein akory. Sarobidi ny teny malagasy ary fahaizana amin'ny mahafehy azy. TV+ Madagascar. Zao tsika naraka ny eo arabe. Maromariana Madagasikara nefa mampiasa ny motoculteur Agriplus mafy sy mora kojakojaina izy reto. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Siny Orange eo anilanao. Manolotra ho anao. Moteur. Action. Mba ela koa miandrindry talisy ka? Talisy ange rehefa mimana manoatra ny noatra ny vehivavy. Tena ela be loatra. Efa rehetra nga izy? Mbola tsy andry izy tsy loko nidjaka anaty fiara aloha. Mbola satazana mihitsy fa talisy hatramin'izao. Mangatsika be sady mandrivotra be. Mangatsika. Ka le toetrandro mihitsy na tazako mihitsy le daly fantatazamiko any. Anaova ihany mafana fa le gripa tena mamely. Mamely ny gripa. Indra fa rehefa le maraina iny mibetika mafana mibetika mangatsika. Tena mivadibadika be le toetrandro. Zany zany fokatsy le fivoahan'ny le toetrandro ny aretana rehetra amin'izao mivoaka daholo. Mivoaka daholo mihitsy ny aretana. Fa manina fokasikara atao anaty tôbila tsy azo foana sikara ato. Mangatsika be sady lany rivotra fotsiny le izy rivotra fotsiny le velany any. Ka zay tsy mazaka sikara sady tsy afaka hifoana sikara ho ato mba atao le fiaranay. Izanaka io inge somatika dia tsy mazaka sepotra be zava misy an'iny sady tsy mariny fa tsy hoe rongony akory fa sikara fa alao mba tsy foana atao anaty tômôbila ato hoe mata hoe nivelambelany any dragana mangalay panarahako alina fotsy fa tsy manino ty. Raza mafoloty fa hoe atao voakany sikaranao dia any ivelanao ianao mifoka sikara. Raha ohatra ohatsy izy ianao tsy maintsy mifoka sikara ianao dia ndana aloha voaka dia rehefa lany le sikara dia miditra ianao fa tsy mety. Andrivotra be dia vetivety sady le sikara fa lafo amin'izao.
fa ianao sa oetratra hoe raha itsavony io zanaka io zay dia tsy lafo zany ora parapazy tena zafady toy dia tanoko tamin'ny anaranao ianao fa mialatsiny fa zoky be anao fa zao tsy azo atao zao hoe na mifoka anake be dia be ny olona tsy mazaky dia lasa ohatrany hoe le olona tokony zay zao tsy mifoka dia lasa ohatrany namany mifoka ihany zay dia le fahasalamanao sy sabainao amin'iny na tomobila dia nanganareo foka sigara tsy mitondra soa nge iny tsy hitako zay ifoanao an'iny marary maninona ko mifoka sigara marary ako zany fa tsy mifoka sigara le misakafo atandro zao dia malolo be dia mangovingovitra be lasa fanina avy eo fandarao avoaka fa tsisy mirarahana zany fa azafona voaka raha dia zao a tsy sady miandraindra ny radalisy tsy ambony etsy ianao a dia fohy milaminy fa tsy azo atao koa zao ny tena mariny mpenakavitsika ny mifampitoryanao seza avy eo zay tsy salama sady mikoaka antaitsika raha paretaka tobila vao natao lavazy tsy manana fomba mihitsy le zanako le fa marary tsy ny olona rehetra no mazaka fofona sy setro sigara ajao manodidina anao coupé dans la boîte izay koa no maranako ny vaovao izao alina izao mamy fotoanantsika amin'ny manaraka indray grâce andray tsy toerana mbola araka amintsika ao anatin'ny songadina verona tompoko nanilarana voalohany amin'ny famokarana voasary makirana ny distrika ny manandrina rana mbarany solombavambahoaka andrianjanahary famezatsoa mbola eto madagasikara iny nefa no ahitana lalambarotra satria tsy mahita lalambarotra ireo tantsaha antony hanaovana ireo hetsika any manandrina amin'ny fiandohan'ny volana septambra izao mba hahafana mampafantatra fa manakarena voasary makirana io distrika io ary mahavelona ny tantsaha saingy tokony hitazona any ivelan'ny madagasikara ny fivarotana ny vokatra hoy ny sombambahoaka ny manandrina zorabarzona no mitondra antsika izay songadina izay anisan'ny faritra tena manana vokatra betsaka ny faritra morony mania sangy tsy misy mahafantatra hatramin'izay ireo sombambahoaka no miezaka mampafantatra tsikelikely ny vokatra any amin'ny distrika iadidiny distrika iray tena mpamokatra voasary makirana i manandrina ary arivo-taona isan-taona ny vokatra ao an-toerana hoy ny solombavambahoaka ny manandrina sady filoalefitry ny antenimieram-pirenena ao amin'ny faritany ny fianaran-tsoa andrianjanahary fanomezan-tsoa dia anisan'ny atao hoe famantarana manokana ny distrika manandrina noho izy mpamokatra voasary makirana be indrindra raha oharina eto madagasikara satria raha ny vinavinaina tamin'ny taona 2022 dia any amin'ny 1000 taona any ny vokatra voasary makirana ny distrika ny manandrina tamin'izany fotoana zany ary hatra tefa mandrakizao moa zany dia miakatra foana sy mitsahatra miakatra ny famokarana voasary makirana zay zany no anankiray zany hoe identité ho an'ny distrika ny manandrina ny resaka voasary makirana ary zay no nampitondrana ny anarana hoe festival citron ho an'ny distrika ny manandrina zay ho tanterahina amin'ny fahaefatra 5 septambra ho avy zao aty amin'ny distrika manandrina izanampafantarinao manandrina mandritra ny hetsika goavana amin'ny fiandohan'ny volana septambra izao ny vokatra voasary makirana mba hahafana mitady lalambarotra hafa satria mijanona eto amin'ny tsena anatiny fotsiny ihany nivarotra voasary makirana atredo io hetsika io dia hetsika hitadiavana fampandrosoana ara-toekarena ara-tsosialy ara-kultoraly satria hisy ny fampirantiana ny vokatra misy aty amin'ny distrika manandrina hisy ihany koa ny fampisehoana ireo kolotsaina zay misy aty amin'ny distrika manandrina sy ireo fanatanjahantena zay akafizin'ny tanora aty amin'ny distrika ny manandrina hisy ihany koa ny fitadiavana vahaolana ara-tsosialy ho an'ny fiarahamonina aty amin'ny distrika ny manandrina otokanana mandritra ny hetsika ny manandrina ihany koa ny hôpitaly be ao manandrina sy ireo fodrafitrasa maro ao an-toerana dia nisogadinany koa noetiko mamarana ny fampalalana-baovao amin'ny tianay ity makasitraka antsika nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko